Tafiakatry ny Mpangalatra tao amin'ny efitrano mpianarana misa roa tao amin'ny Lycée Mangarivotra nandritry ny fotoana fananganan-tsaina ho an'ny mpianatra ny maraina teo. Finday maromaro niaraka tamin'ny vola no voalaza fa very nandritra io fotoana io. Rehefa tsikaritra ireo tompon'andraikitra izany dia hita fa niafina tany anaty plafond ireo Mpangalatra. Ny zavatra nandalo teto amin'ny Lycée Mangarivotra zany rehefa nanao rassemblement isaka alatsinainy fanaovana rassemblement amin'ny valolatsaka fahefa no midina daholo ny mpianatra. Tsisy mahazo mijanona any anaty salle. Dia eo ampanaovana rassemblement mirany tanindrazana malala mahatsikaritra ny mpampisurveillante avery afara mahavy any ambony sy misy profiny informatika iray tsikatratra mizavatra magneno latsaka any amin'ny deuxième étage. Dia rehefa rava ny rassemblement verina any anaty salle ny mpianatra tao amin'ny terminal no seconde izy moa amin'ny classe salle terminal dia mikorontana ny zavatra ny tao anatin'ny salle, misy ny taraina very vola, misy ny taraina very telefona, dia efa nisy natsikaritra fa misy olona any ambony anatin'ny plafond. Dia moa mikorontana ny kika nidina dia niakatra ny gendarme avy ambany toa dia efa nanampy nandamina ny toa dia efa nanao fikarohana rehetrarehetra isaorana andreo zany raha vao nahendreo toa dia efa tsy nitamba sasarana. Dia natsikaritra ny mpitandro filaminana iray fa somary tara kely zay izy fa avy any ambadika avaratra zany misy toa dia efa nitsambikina. Dia teo mbola nandeha ihany ny fikarohana ny tonga ny renfort nanao fikarohana dia atreto aloha zany nisy telefona hitandreo mpitandro filaminana tao anaty plafond, telefona anankiroa. Dia eo zany mbola anatin'ny manao fikarohana zany atreto izahay tratrinareo zay ny zavatra nandalo tato. Nampandreny mpitandro filaminana avy hatrany ireo tompon'andraikitra taorian'izay ka nroso tamin'ny fisavana ireto farany. Tsikaritra fa nitsambikina avy any amin'ny plafond voaka avy any ivelany ireo olon-dratsy. Na eo azy izany dia mbola maro ihany koa ireo mpianatra no mandika lalàna amin'ny tsy fahafahana mitondra savatsarobidy any an-tsekoly ho iatrany ny tale. Anaty lalàna marina zay fa izy io asitrika ireo anaty cartable misy tena fa zay tratranay zany dia efa toa dia efa tazominay fa reny le mitondra tany reny fa sitry fa misy fomba zany fa nasitindreo anazy io satria eo amin'ny vavahady ny surveillant fa misava miaraka amin'ny carnet de correspondance reny satria fa anatin'ny lalàna mihitsy zany izy io. Dia nefa andreo misitrika asitrika andreo zay io telefona moa mora asitrika ary le izy tsy mpianatra vitsivitsy moa ny tonga eo surveillante tsy mahampa manao zay azondreo atao le surveillante fa io tsy maintsy misy ihany ny indrikely ny mpandrafo sondro ray lohasatsy sy lohan'izay marary ka izy io vamba zany reo izy eo le nitondra telefona io tsy manara-dalàna moa reo zany sakasika andreo le izy very fa misy telefona hita zany tao. Nosavaina avokoa araka izany ireo mpianatra rehetra tao amin'ity sekoly ity ary efa mandeha ihany koa ny fanady ajiana rehetra izay ataon'ny mpitandro ny filaminana eo anivon'ny zandarmaria-pirenena.